alan'ny zoma sivy me 5 manolotra ny araba mba ampiraritso tompolasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa santatra lantoniriny aina miarabanao mikarandriam-bola azafaly miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao zay izao alina izao ary manasinyvatrany anaraka ireo lohatenim-baovao ary mitambany voalohany amin'izay lohatenim-baovao izay ary namaly mafireo avy amin'ny mpanohitra manentsika ny Andy Rajoelina ny filohan'ny repoblika androany nandritra ny fitsidiana nataony Teny-Vata raha mijanona amin'ny fitsikirana sy ny fanenjehana tsy mitondra fampandrosoana ny mpanohitra miroso amin'ny falantanterahana ny asa fampandrosoana ny rasany voaka ny filohan'ny Rajoelina hoy izy. Tetikasa nataon'ny filohan'ny Rajoelina miatrahana amin'ny toerany sy ny asany renivohitr'i Madagasikara sady ho valy babena sy faneho-pitiavana manokana an'Antananarivo. Tetikasa laky arivo izy androany raha tonga dia ny antoerana tsy maintsy ho fitaina miarony andraisana ny fiona tapony Sadek ny tetikasa laky arivo izay ho fitaratry Madagasikara. Lohatenim-baovao tapany faharoa nanatanteraka tatitra mikasika ny asany nandritra ny taona 2024 androany ny tendrom-pitsarana manokana niadina amin'ny kolokolona ny paka tetsy amin'ny folobe ny 67 hectara nahitana fiainana ny fanodingodinana volam-panjakana tany nambaran'izy ireo. Olona iray voaroaroy tomponantoka tamin'ilay vonolona vokatry ny ady tany tao miara-manjaka komuna Manakambahiny Andrefy Fanambatorasaka ny 17 aprily lasa teo no voasambotra ny tandro ny filaminana androany. Isataratsika ny fampalalam-baovao tetikasa nataon'ny filohan'ny Rajoelina ametrahana amin'ny toerany sy ny asiny renivohitr'i Madagasikara sady ho valibabena sy faneho-pitiavana manokana Antananarivo ny tetikasa lakiarivo hoy izy androany raha tonga teny an-toerany. Tsy maintsy ho fitaina melony andraisana ny fiaonana tapon'ny Sadek ny tetikasa lakiarivo izay ho fitaratry Madagasikara tsy ho toerana fialamboly fotsiny lakiarivo eny vato fa ho toerana ampiroborobo ny fizahantany ny toekarena ny teknôlôjia vaovao ny fanatanjahantena sy ampamiratra ny renivohitry Madagasikara izara faritra 10 ny lakiarivo ka anisan'ny fandalam-pahavitana ny village artisanal anisan'ny lehibe indrindra eto amin'ny ranomasimbe indianina tombanana mpitombo hatrany amin'ny 100 tapitrisa euro ny vola vahiny hiditra eto amintsika ny village artisanal. Fitiavana Doni Ivrasata. Tetikasa ahitana foto-drafitra anisan'ny goavana indrindra sy manamarika ny fotoam-pitondrana faharoa ny filoha Andy Rajoelina ny tetikasa lakiarivo. Lalana mirefy 1.10 kilometatra mivoaka ny Tsarasotra mankany Ivato no anaovana ny lakiarivo. Ratsorina ivondrona ao amin'ny lakiarivo avokoa ny fivoaran'ny tanàna sy ny fitaterana, ny fampiroboroboana ny fizahantany, ny fampiakarana ny arika faobe, ny famoronana asa, ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny fanomezana sehatra ialana voly ho an'ny vahoaka. Ho tsangam-bato hita maso amin'ny fanatanterahana ny fampivoarana ny Madagasikara araka izany ny lakiarivo. Raha manana tetikasa mitovitovy amin'izao ny Automasina amin'ilay antsona hoe Miami, tetikasa nofinofisiny ny filoha ho tsara lavitra sy nataony fanomezana manokana ho an'ny Antananarivo sy ny vahoaka n'Antananarivo misy ny renivohitr'i Madagasikara ny lakiarivo. Dia ankehitriny tonga eto amin'ity toerana ity toerana zay anova tanteraka sy ametraka ny toerany capitale de Madagascar an'Antananarivo. Efa be ny tanàna fantatro tsara hoe inona ny zavatra ilain'ny vahoaka ary inona ny zavatra mahasoan'ny vahoaka dia izao ny zavatra voalohany. Efa niteny hatramin'ny ela hoe anana ny Antananarivo trosa satria matoa filohan'ny repoblika androany dia niainga tamin'iza be ny tanàna zany. Ary matoa be ny tanàna dia ny vahoaka n'Antananarivo nifidy voalohany. Ary rehefa be ny tanàna dia nifidy anandray ny malagasy manerana ny Madagasikara ray manontolo noho izany adidiko
ny mampandroso an'i Madagasikara, mampiova an'i Madagasikara ary mampamiratra ihany koa n'Antananarivo. Fiera ny Malagasy hoe manana an'izany Lakiarivo izany, fa ho fiera ihany koa ny Malagasy hoe manana filo sady manana viana, mahay mitarika ary mahay manorona. Naseho ny filohan-dRajoelina voalohany ho an'ny vahoaka ny hoendriky ny Lakiarivo afaka volana vitsy izara fatra 13 ny Lakiarivo na zone 13 hita ao avokoa ny fatra natokana ho an'ny varotra, ny trano fandraisam-bahiny, ny asa tanana, ny fanaovana fanatanjahantena, ny fialana voly samihafa, ny fisakafoanana, ny fatra natokana ilalaovan'ny ankizy sy ny toerana fanaovana fampirantiana samihafa. Eo ihany koa ny toerana izay ikojana sy hanomezana lanja, ny tontolo iainana sy ny zava-misy eto amintsika. Fa anisan'ny tena hiavaka sy tsy fahita raha tsy eo amin'ny Lakiarivo ihany koa ny antsoina hoe zone jet d'eau toy ireny fahita any Dubai ireny. Eo ihany koa ny fatra isy ny Palais du Futur et de l'Innovation sy ny Exhibition Center. Ho toerana tena ahasarika ny mpizahan-tany sy isika ato anatiny araka izany ny toerana misy ny Lakiarivo. Noa ho apetratsika ny jet d'eau goavana be 250 mètres ny jet d'eau ataotsika. Zany tena aminareo fa zany jet d'eau zany ho an'izay makany a Dubai dia mitena hoe tsy latsa-danja ny jet d'eau any a Dubai. Tsy mila makany Dubai tsika manana ny antsika eto Madagasikara ametraka amin'izany jet d'eau zany. Nanavatra ihany koa tsika satria aseho atsika an'izao tontolo izao hoe mikajo ny tontolo iainana isika dia isy bus électrique ho avy alohan'ny 26 juin tonga eto amintsika. Ezaka tsika dia raha vitan'ny orinasa rehetra no manao an'ilay esplanade dia eto tsika no manao an'ny jet d'eau miaraka amin'ny feu d'artifice amin'ny 26 juin. Mety sa tsy mety? Dia bus électrique ianareo zany no misantatra an'izany voalohany miareo amin'ny tsaratsara mahandra-bato eteritrerana ety. Misy fitaterana amin'ny 26 juin gratuit sady Ny fankalazana ny 15 taona ny fiverenan'ny fahaleovantena sy ny fihaonana an-tampony ny SADC ho raisina eto amintsika no anisan'ny santarina voalohany ny fampiasana ny Lakiarivo. Tanjona ny ananan'i Madagasikara fitaratra raitra, miavaka sy manome lanja ny kolontsaina malagasy raha vao miditra ny Madagasikara ireo vahiny amin'ny alalan'ny Lakiarivo. Tsy maintsy ho vita ara-potoana araka izany ny fodrafitrasa hoy ny fanambin'ny filoha. Milaza aminareo fa tsy maintsy vitatsika mampandroso an'i Madagasikara. Tsy andrasantsika matoana an'izany fa alohan'ny volana août, aogostra dia ho vita daholo zany zavatra rehetrarehetra. Alohan'ny volana aogostra ho vita daholo koa zavatra rehetrarehetra. Misy indray zao ny tena hoe tsy ho vita zany fa manofy. Ny anahy ny nofy no mitarika ny fanatanterahana. Izay olona tsy manana nofy, izay olona tsy manana vy, dia olona tsy afaka mandroso. Anisan'ny efa andalam-pahavitana ny village artisanal, anisan'ny lehibe indrindra eto amin'ny ranomasimbe indianina, anatin'ireo faritra 13 mandrafitra ny Lakiarivo. Ankoatra ny fanomezana asan'ireo mpanao asa tanana ampitombo ny vola vahiny miditra amintsika ny village artisanal. 20 millions d'euros zao ny vola ampidiry ny asa tanana malagasy. Atao fotsiny kajikajy hoe raha misy 300 000 touristes hatrany amin'ny 500 000 touristes noa mandany 10 hatrany amin'ny 100 euros ivitanana ny asa tanana malagasy dia ataovy ny kajikajy. Ny vinavina ho ataotsika dia io 20 millions d'euros io mba hiakatra hatrany amin'ny 50 millions d'euros, eny hatrany amin'ny 100 millions d'euros ary ho vitatsika izany amin'ny alalan'izao fotodrafitrasa apetratsika izao. Commune telo voakasiky ny fampandrosoana entiny tetika asa Lakiarivo, ny commune Ivato, Ambatolampy, Tsimahafotsy sy Antananarivo renivohitra samy niaiky ireo olom-boafidy izay nanontaniany mpanao gazety fa zava-dehibe ho an'ny fampivoarana ny renivohitra Madagasikara ny tetika asa samy matoky ny fahavitany asa ara-potoana araka ny nampanantenainy filoham-pirenena. Ireo sendra ny micro ny fitiavana Donisy Vrasa Tandroany.
hitantsika hoe maro ny asa vitany fitondrana any amin'ny faritra fa manatombo kely ny ety Ambohidratrimo. Ny antony dia zao, angamba anjaranay nanana le toerana, anjaranay no mba nanana ny rano be 320 hectare ity tsy nrehetrarehetra nanana zay fa tombony ho anay ngamba ny fisian'izay. Zava-dehibe loatra satria isy création d'emploi araka ny resaka teo. Zay ny tena zava-dehibe eo aloha anay akoatran'ny hoe ny fotodrafitra savita, satria fotodrafitra savita tsy ho an'ny mpitondra, tsy ho an'ny olom-boafidy fa ho an'ny vahoaka, ary sitraka an'izany isika menakafy. Dia ny fotodrafitrasa ihany koa tsy azo entina mody fa mijanona ho an'ny taranaka faramandimby. Zava-dehibe tsy an'ny favitany ary ny vita tsy miverina hoy izy ny fitentsika malagasy dia antenaina. Mino aho fa vita filohan'ny repoblika zao ve no miteny amintsika hoe vita io, inona ny aya tokony apetrakitsika amin'izany. Zava-dehibe eo an-commune Ambatolampitsoafotsy sy ny mponina Ray Manontolo mitarika fivoaran'ny tanàna ary mitarika ressources ngezabe entina ampivoarana commune sy ny voaka Ray Manontolo zao projet zay atsangana zao. Sokafana androany moa izy ity relancena androany dia tena zava-dehibe ho anay loatra ao anatin'ny fitantanana ny tanàna Ambatolampitsoafotsy ny fisiny zao tetikasa izao. Zavatra ngezabe ny fampanantenana nataon'ny filoha fa ho vita misy dingana anankiroa tena nyresany mialohan'ny 20 Jona amin'ity taona ity sy ny mialohan'ny andraisantsika ny SADC amin'ny mois d'août matoky zay fa vitan'io. Fanamaly mafy ireo avy amin'ny mpanohitra manenjika ny filohan'ny Rajoelina, ny filohan'ny Repoblika Androany nandritra ny fitsidinana nataony teny Ivato. Raha mijanona amin'ny fitsikeranana sy ny fanenjena dia tsy mitondra fampandrosoana ny mpanohitra ho ny filoha Andry Rajoelina. Ny firosoana amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana no andrasan'ny vahoaka hoy izy. Raisin'ny filoha Rajoelina ho tendry sy fandarana ihany koa ny fampandraman'ny vahoaka fahefana azy ka antony ilofosany sy anatanterahany ireo vinany. Fitiavana Doni Ivrasata. Sakan'ny CSS foana ny fanakianana ny fitondrana Rajoelina avy amin'ny mpanohitra tatoato. Voenjika avokoa na ireo manodidina ny filoha Andry Rajoelina, voatontona ihany koa hatramin'ny zanaky ny filoha Andry Rajoelina ary indrindra saika Isanora ny fanakianana ny filoha Andry Rajoelina mivantana. Voakina avokoa hatramin'ny fitafiana anaovany hoy ny filoham-pirenena. Namaly mivantana ireo mpanohitra ny filoha Andry Rajoelina androany teny Ivato. Sika dia miasa tsy anaiky akivina ny mpanatsatso isika, zay ny voalohany, ary tsy anaiky ho sakanana ireo manohatra ny fampandrosoana. Ny asa koa mbola ambony lavitra noho ny tsikera ny asa fampandrosoana ny Madagasikara, mbola ambony lavitra noho ny adievitra eny amoron-dalana no tetikasa sy ny fotodrafitrasa atsangatsika ho an'ny Madagasikara. Ambony lavitra ary mendrika zavatra ambony lavitra sy mihoatra lavitra noho izany ny vahoaka malagasy. Tsy hanao adievitra mirefarefa amin'ny tany tsika satria tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy. Marina sa tsy marina ianareo? Tsy manaiky akivina sy tarina iady hevitra manoloana ireny tsikera lava ireny ny filoha Andry Rajoelina hoy izy. Ny asa sy ny fikatsahana ny mahasoa ny vahoaka sy ny firenena no ataon'ny filoha Andry Rajoelina laharam-pahamehana. Ny tsikera tsy mitovy mihitsy amin'ny olona miasa. Za vao mifoha vao maraina dia hoe ahoana ny anasaovako amin'ny malagasy, ahoana ny ampandrosoko amin'ny Madagasikara. Fa misy indray vao mifoha dia inona indray ny zavatra ho teneniko amin'ity olona ity. Ny fankalana, ny fialonana tsy hitondra mihitsy fampandrosoana. Fa ny olona tia tanindrazana sy ny olona miasa reny no mitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Resy ny filoha Andry Rajoelina ho asa masina sy mitovy amin'ny fiantsoana manokana mihitsy aza ny fitondrana ny firenena. Tsy azo rombana ankitsirano araka izany ny mitantana ny firenena ho hatrany ny filoha Andry Rajoelina. Tsy mitovy araka izany ny mpanohitra izay tsy manao fa tsy mitsikera sy ny mpitondra manatanteraka ny iraka masina raha miaino ny kabarin'ny filoha. Ny sehatry ny fanaovana politika dia misy ny olona nateraka anohatra mandrakizay. Fa misy olona kosa nateraka anorina sy anangana sy ampandroso. Tsy mitovy ireo. Misy talenta sy misy fahasoavan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Ka tsy afaka atao mihitsy ny ady amin'ny olona nahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Souterraine, misy vocation, voatendro ty ito ny fahasoavana sy asa ataon'ny olona tito
afahasoavana avy any amin'Andriamanitra. Zavatra tsy afaka terena io, tsy afaka atao forcé io. Misy zavatra zay hoe vocation, fantatra koa zay vocation zay hoe misy nitendrin'Andriamanitra hoe ty ny rahako manao anty ary za mihitsy tsy matoky fa nahazo iraka avy any amin'Andriamanitra anavitra ny fifirenentsika ary ampandroso anty Madagasikara ity. Tsy izao maindrindra fa nomen'Andriamanitra tsy saina, men'Andriamanitra ny vision napetrany tatao boky sy tatao tsaiko ary mila nareo anampy anatanteraka an'izany vision izany. Nanentana ireo olom-boafitsy sy voatendry anohana ny filoha sy amaly ireo pitsikera lava avy amin'ny mpanohitra. Ny filoha Andry Rajoelina ny governorany faritra Analamanga. Anisany nanao fantsy ireo mpanohitra ihany koa ny fanentanana nataony mpahay Sasteny Androany izay namerimberina nandritry ny lateniny fa ny saina sy ny fitiavana dia mahery noho ny sandry. Antoniny mpanao gazety mikasika ny raharaha fametrahana bomba teny amin'ny vavahadin'ny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly na ny paka tetsy amin'ny Foibeny 67 hektara ihany koa ny mpandrina nasionaly Androany nambarany fa tsy andraikitry ny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly na ny paka ny manao fanambarana mikasika izany ary efa misy ny sampandraraha manatateraka fanadadiana ireny raharaha ireny. Fanazavana Nzaka Andriamahery miaraka amin'ny Prod Plus. Misy ireny fa tsy afaka ny amalan'izany izy rehefa tsy compétence ny paka kory ny momba fanarahana ny paka dia mikolikoly sy mifandraika aminy ihany fa raha vao resaka ohatr'izany hoe bomba sy zavatra resanareo izany dia tsy anaizy ngamba aleo tsy ho induisevanao amin'ny resaka hoe mivoana ao anatin'ny rapport d'activité isika. Fanahitana fienany ny fanodikidinana volam-panjakana raha nambarany mpandrina nasionaly ny tendry pitsarana makana iadina amin'ny kolikoly raha nanao tatitra mikasika ny asa notanterana nandritry ny taona 2024 raha 470 miliara ariary no totalin'ny fitaranana vorain'ny paka ny taona 2024 dia nena ho 140 lavitrisa ariary zany ny taona 2024 mikasika ny fampiakarany anivon'ny paka sy fampidirana ponja ireo be ny tanàna maromaro dia nambarany fa noho ny tsy fahafantaran'ny fitantanam-bola any anivon'ny commune no akamarony ka nanentanany ireo be ny tanàna anamafy ny fahalalana mikasika ny fitantanana. Misy voaroroy anaty raharaha maro toy ny fanondranana tsokosoko volamena sy ny fanondranana sokatra no tafakatra eny anivon'ny tendrom-pitsarana manokana edina amin'ny kolikoly raha toy izy ireo nahitana soritra famitsim-bola hoy ny mpandrindra nasionaly. Nzaka Andriamahery amin'ny sariny Prod Plus. Nentana fianana ny fandraisana fitarainana mikasika fanodigodinana volam-panjakana sy famitsim-bola ny taona 2024 raha ny nambarany mpandrina nasionaly ny tendrom-pitsarana iadina amin'ny kolikoly raha nao tatitra makasika ny asa ny tanterahany nandritra ny taona 2024 raha 470 miliara ariary ny totaly ny fitarainana voarain'ny PAK ny taona 2024 dia ny nahitana fienana ho 140 lavitrisa ariary izany ny taona 2024 midika izany fa efa tonga eny anivon'ny sampandraram-panjakana rehetra ny fampitandremana sy ny fitandremana raha ny tatitry ny mpandrindra nasionaly eo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana hiadina amin'ny kolikoly. Ny amin'ny fanodikidinana volam-panjakana aloha dia tsapa fa niena tena niena satria 44 miliarda dolary izy no tonga taty tamin'ny herintaona fa tamin'ity izy mba 11 miliarda dolary midika zany aminay fa somary efa misy ihany ny fitandremana ary efa mba tafita ihany any amin'ny vahoaka zany hoe mila mitandrina amin'ity fitantanana ny volam-panjakana ity. Manoloana ny fanontaniana makasika ny raharaha mandeha amin'ny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly dia nanambara mpandrindra nasionaly fa ireo raharaha ahitana soritra famitsim-bola ihany no iandreketan'ny PAK. Misy ny olona voaroroy anatin'ny raharaha maro toy ny fanondranana antsokosoko volamena, ny fanondranana antsokosoko sokatra no tafakatra eny anivon'ny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly
raha ny nambarany raha toa ka ahitana soritra famotsim-bola ireo raharaha ireo. Mikasika ny compétence mipaka raha vao misy fifandraisany izany misy andreo le atao hoe infraction assimilée tafiditra ao anatin'le raharaha izany eo anatin'ny fanondranana volamena ohatra misy famotsim-bola ao dia ny famotsim-bola dia compétence exclusive mipaka izany hoe eto aminay ihany no mitsara ka raha vao misy raharaha famotsim-bola izany ao anatin'ireny dia mandeha aty ampaka na volamena izy na sokatra araka nefa nazavana teo hoe misy resaka sokatra nandeha taty ampaka fa izay zany no tena condition hoe misy lien de connexité misy infraction assimilée tafiditra mahatonga azy aty ampaka. Tsy marina ihany koa ny filazana fa misy ny raharaha atao laharam-pamerana na tsy eny anivon'ny PAK hoy ny mpandrindra nasionaly. Mandeha araka ny tokony ho izy ary manaraka ny tetiandro avokoa ny fandiniana ireo antotan-taratasy ny raharaha eny anivon'ny tendro ny mpitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly na ny PAK ho izy. Tsy misy ny fahatarana amin'ny fandiniana ireo antotan-taratasy fa miankina amin'ny filahana eo amin'ny fanadihadiana izay misy mihitsy no tsy maintsy tanterahana any ivelany no mahaela na mahaingana ny fanadihadiana tanterahana. Ka matola izy mety mbola tsy mandeha dia mety misy PDB ny enquête mandeha en instruction mety PDB misy ange le fatrany andafy ny commission rogatoire ohatran'le resaka sifakasiana teo dia elaela kokoa ny fitraitena an'ireny dossier ireny misy zavatra ilaina fifandraisana velany misy zavatra ilaina fanadihadiana PDB elaela kokoa. Mikasika ireo ben'ny tanàna na ambanivohitra maromaro nandalo fanadihadiana teny anivon'ny PAK sy nampidirina amponja mihitsy dia nambaran'ny mpandrindra nasionaly eo anivon'ny PAK fa noho ny tsy fifehezana ny asa fitantanana eny anivon'ny komuna matetika no mahasaringotra azy ireo. Adidin'ireo ben'ny tanàna no mahafehy izany fitantanana eo amin'ny izany ary nanambara ny fahavonona ny anampy amin'ny fanentanana azy ireo ny eo anivon'ny PAK hoy ny mpandrindra nasionaly. Ama premier magistrat de la ville Las kosa dia tokony s'informer sy hianatra foana izy hiofana momba an'izany hoe fanatsarana ny fitantanany ny asan'izay ary izay no eritreretinay hoe hanampiana azy ireo zany mba hisorohana ny ekarany aty ampaka tsy tena hoe fifaliana ho anay akory ny anagadra be ny tanàna izany fa fanatsarana ny fahaiza-mitantana. Isan'ny manabetsaka amin'ny fanatanterahana ny fanafainganana ny fanadihadiana eny anivon'ny PAK ihany koa ny fitsarana amin'ny teti-vohitra. Raha ny fanazavana ny mpampanolalana avy eo Mahajanga dia ny 700 ny antotan-taratasy ilaina fanadihadiana no vita tao anatin'ireo fitsarana amin'ny teti-vohitra 20 no tanterahany ary tena ilaina izany fidinana ifotony izany ho izy. Olana nefa hatreto ny tsy fampino ny fitaovana toy ny fiarakodia tsy mataho-dalana eo anivon'ny PAK. Misy ny toerana saro-dalana sy lavitra izay mahatratra amin'ny 10 kilometatra nefa tsy maintsy anatanterahana fanadihadiana. Nangatahany tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly arak'izany ny fampitaovana azy ireo avy eny amin'ny gouvernemanta. Fa olona iray voaroroy ho tomponantoka tamin'ny ilay vonon'olona vokatry ny atany tao miara-manjaka komuna Manakambahiny Andrefana Ambatondrazaka ny 17 aprily lasa teo no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana andro any hametrahana mpitandron'ny filaminana ao amin'ny fokotany io araka ny baiko nomen'ny lehiben'ny OMC préfet Ambatondrazaka ary omena 3 volana hitondrana pirofo fizakana ny zoma tompony tany ny andanindroa tsy maintsy ampiarina amin'ireo izay mamono olona ihany koa ny lalàna ho hatrany ny fanazavan'ny préfet Ambatondrazaka nandritry ny fionany tamin'ny fokon'olona tao miara-manjaka fanadihadiana Santatra Diamondra sy Miolana Rindry TV+ Ambatondrazaka. Tany misy fanjakana ny eto Ambatondrazaka koa mila tsahatra treo ny famonon'olona ny fanesy efa naritra Antoana maro teto amin'ny fokotany miara-manjaka komuna Manakambahiny Andrefana vokatry ny ady tany. Ampiarina ny lalàna ho an'izay namono ary omena 3 volana hitondrana pirofo fizakana ny zoma tompony tany azy ireo mpifanolana amin'ity raharaha ity. Nambaran'ny lehiben'ny OMC préfet Ambatondrazaka ihany koa fa ho ara-maso aorian'izay ny fanomboana fiasana ny tany mandra-piakaran'ny vokatra amin'ny taom-pambolena ho avy io ary arovan'ny lalàna izay tena tompony tany. Fotoana anankiray daholo no afana mamboly.
amin'ity indray mandeha ity zany zany hoe mety any amin'ny oktobra any dia miasa reo olona reo dia misy teknôlôjia ampiasaintsika amin'izany anatin'izany drone dia hita daholo izy daholo ny mamboly ao anatin'ilay tany izay autorisena amin'ny fananany taratasy ahafahany mamboly dia ohatr'izay hatrany amin'ny fiakarany vokatra dia izay namboly izay tompony tany no mahazo ny vokatra rehefa avy olona iray ny voaroroy tomponantoka tamin'ilay vonon'olona ny 7 aprily lasa teo teto Miaramanjaka voasambotra ny mpitandro ny filaminana androany mitoy ny fanadiadiana tapaka ihany koa fametrahana mpitandro filaminana eto amin'ity fokontany ity ho asiana détachement mixte eto amin'ity toerana ity mijanona treo ny resaka famonoan'olona izay nanao ny ratsy rehetrarehetra namoan'olona kosa dia tsy maintsy atao izay atratrarana niaona tamin'ny vahoaka teto Miaramanjaka androany io AMC Ambatonazaka sy ireo tompona andraikitra isantsoka azy ny amin'ny famahana ity olana ity tsy ahivina fa olona telo izay ny lavo vokatra dia ady tany Miaramanjaka efa naharitra 17 taona ity ny 17 vehivavy bevoka iray avy amin'ny fokon'olona voatifitra ny raiky 24 ray mpianakaviana iray voatetika ny fokon'olona tamin'ny zava-maranitra ary ny 17 aprily lasa teo rahalany ity farany mbola voatetika zava-maranitra ihany koa nanamafy ihany koa ny solombam-bahoaka misy marika fa mpandrarany joro hatramin'ny fitondrana ny fandimby no voatoy ny colonel Patrick Karakotomamonjy ireo mpandrara vahiny manondrana arena antokosoko no tokony enjehina ho izy fanampanazavana zavatra tsy marina voalohany any tsy mamarina anazy dia tsara ny manazava raha ohatra ka tena manana proof izany olona izany indrindra zany colonel izany dia sy nilefa izy voalohany manana ny corps misy azy izy afaka hiaro azy raha ohatra ka misy any famarina fa matoa izy milefa aloha voalohany indrindra dia misy zavatra atahorany ao ny zavatra atahorany dia rahatsika mahita amin'iny tambazotra serasera ihany koa fa misy ny sakaizana akaiky azy dia nanodikodimbola 40 millions d'ariary 40 milliards d'ariary azafady indrindra nefa tsy voavaly zany fatany fa isy roiroy hatrany aminy raha tsika mahafantatra koa raha mijery fosiny isika amin'ny fanambarana zay ataon'io colonel io dia raha mahita tonga dia itsiko ny teniko fa olona mety isany reny mpifoka zava-matomelona ireny colonel reny satria tsy zany ny etikany atao hoe manambolinaitra ambony ary manimbazimba any corps misy azy any fahafantarako azy koa raha miteniny mpanjara ianao namana mpanao gazety sotra ny teniko izany mpanjara voatontonona izany sy voatamin'ity fitondrany filoham-pirenena Andry Rajoelina ity nampizoro an'izany efa nisy zany tamin'ny fitondrana ny fandimby ary isany olona manaza ny lalàna manefa ireo karazana hetra izay ambaratongany efa nisy fitondrana samihafa teto matoa izy sy voaendrika hatramin'izay dia manara-dalàna zany olona izany izay ny somary mampalahelo amin'ny toe-sainasika malagasy mialako tsiny zay fomba fiteny zay satria vao misy amintsika mpanjara malagasy misondra avo dia iazana sotomina hitina indray ary endrena ny olona ary ny hazo avo dia iny ny oezana iakarana mba hifanampy amin'ny rehetrarehetra maro ireo mpanjara izay misesitra n'ity firenena malagasy ity anome ohatra fotsiny hoe manao ahoana mpanjara amin'ny resaka vato manao ahoana mpanjara amin'ny resaka volamena vahiny ny resaka eto maro amin'izy ireny tsy manara-dalàna koa iangaviana aleo ireny no endrentsika aleo ireny no endrentsika indrindra miangavinareo amin'ny fitondram-panjakana ny tena koa aleo izay manara-dalàna dia hanara-dalàna izay sy manara-dalàna dia makisa ny tenin'ny filoham-pirenena hoe ataovy ny fanadihadiana fa izahay kosa raha ny olona milefa kosa ny diso dia mba tokony atao izay hanasajina anazy amin'ny sady faran'izay hendrany indrindra
manodidina izay vaovao izay trano fanakorontanana no ataon'ny kolonely Patrika hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara Marco Tsarady tokony miverina eto Madagasikara ihany koa ny tenany miatrika fanadihadiana sy fitsarana fa tsy mitsoaka raha ny anambarany. Divers ny anaran'ireny olona hita zany hoe olona tsy normal, olona mitsoaka amina garde à vue atao azy no miseho miteny any amin'ny réseaux sociaux miresaka zavatra tsy tokony ho resahana. Magnina moa zany hatramin'izay na colonel azy mbola atao amin'ny poste nampisy azy maninona izy tsy miteny fa magnina ankehitriny araky ny hitatsika any amin'ny tambazotra serasera zay amoahany zavatra teneniny any misy milaza zany hoe misy sakaizan'io colonel io zany voaroiroy ary migadra amina resaka fanodikodinam-bola 700 tapitrisa. Androany izy vao miteny fa taiza izy hatramin'izay tsy miteny. Io zavatra io zany mamofopofona fanakorontanana, mamofopofona fanonganam-panjakana ny ao ambadikany. Fa hita mba jerevinareo tsara ny le vidéo olona ohatrany sanatriny resaka adalatra tsy normal no miresaka en face na caméra alaina amin'ny téléphone dia alefa aparitaka amin'ny réseaux sociaux. Fa taiza ianao mo colonel hatramin'izay tsy miteny fa maninona androany ianao vao miteny. Zany olona resahanao zany sambatra antsika eto Madagasikara manana an'izany satria izy rery mba mpanjara malagasy misongadina ary manao ny ainy tsy ho zavatra hanome asa ho an'ny vahoaka manarivona eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Ka ianao zay tsy mahasahy akory miatrika ny fitsarana malagasy zay ataoko hoe manana an'izany zom-pirenena malagasy zany ianao ary olona nitezaina amin'izany tafika malagasy zany dia itsoahanao zany tsy atokisanao zany izany fitsarana eto amin'ny tany sy ny firenena zay misy anao izany. Ka androany ianao miseho hiseho any amin'ny réseaux sociaux amiko reny namana mpanao gazety divers ny anarany reny fa tsy sujet d'actualité handaniana fotoana ho resahina satria izany olona resahana zany dia fa lasa lavitra amin'ny resaka fanjaharahana, fa lasa lavitra amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena sy ny resaka fanomezana asa maro an'ity vahoaka malagasy atao anatin'ity firenena malagasy ity. Ka tsy reny mihitsy zany no olona hiteniteny na hanenjikenjika azy. Zahay zao zay miresaka eto dia solombavambahoaka manana ny vahoaka zay nifidana raha orina filoham-pirenena zany nasa niatrika fifidianana vahoaka dia zahay mahafantatra tsara hoe inona ny lanjany zany olona resahany sy tsinoatsoniaviny ao anatina vidéo izany. Zahay tsy hamaly ny resaka ohatran'izany fa miteny fotsiny hoe aoka havelany mpanjara malagasy hiasa. Maninona moa tsy enjainareo ny mpanjara vahiny manondrana tsokosoko zavatra interdit fa ny mpanjara malagasy zay miezaka manao ny marina eto amin'ny tany sy ny firenena ity, manao zay zavatra rehetra mba hampisy asa eto Madagasikara no enjekenjehina no ny alahelo. Io moa araky ny lazaiko teo tsy atao hanahirana ny resaka mandalo ohatsy reny fa tsaho zay ny anarany. Any amin'ny Facebook zany misy zavatra marina voalaza zany, misy koa zavatra tsy marina. Fandarana Zakay Arkaro anasana ny Rasolondratsimba Raymond mpampakateny eo anivon'ny antenimiran-dolony hoarahina eo tamin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 5 Mai 2024 aorian'ny vaovao. Hoarahintsika aorian'izao vaovao izao ny fandarana Zakay Arkaro izay anasana ny Rasolondratsimba Raymond mpampakateny eo anivon'ny antenimiran-dolony. Hoarahintsika kosa ary zao ny resabe. Ny pejy fampelezana ny finoana katolika mampafantatra maro io ny fitoviana eo amin'ny Papa Léon XIII sy ny Papa Léon XIV. Indray andro nahita fahitana mampiororo ny Papa Léon XIII hoe misy andiana demôno mikasa-ndrava ny eglizy, kanjo ny potra ny arkanjely misely ny aro. Nanomboka teo dia namorona vavaka amin'ny Papa Léon XIII ho fangataham-piarovana amin'ny arkanjely misely
ary tsy maintsy atao aorian'ny sorona masina tsy irainy maisy basy. Ny valomena papan'ny Léon 14 dia nifanitsindrindra amin'ny fankalazana ny fisehon'ny arkanjely Misely. Ny pejy fampelezana ny finoana katolika mampafantatra ny safidy tsy hitondra kiraro mena takan'ny Papa François koa i Papa Léon 14 noho ny fatsorany sy ny fanetretenany. Hita soritra sady fa manana lalakevitra sy fiainam-panahy betsaka hitovizana izy roalahy. Fampitambarana, fampiombonana ny eglizy, fikatsahana ny fiadanana, fandriam-pahalemana, hiahinany mahantra, ny madinika, ny mpifindra monina sy ny maro hafa. Midika izany fa mety hanohy ezaka nataon'ny Papa François teo aloha izy. Ny vaovao malaza eran-tany mampafantatra sary tahirin'ny Papa Jean Paul II sy ny Papa Léon 14 tamin'izany fotoana. Ny pejy Dinosy Kipas mampafantatra fatin-dehilahy iray hitan'ny talata teo tany Betely, kominina Ambatomarina, distrikana Ambositra, dia natsindrona zava-maranitra 4 hita teo amin'ny tendany, ray teo amin'ny sokany, ray teo amin'ny lohany ary ray teo amin'ny kibony. Voalaza fa nisy andian'olona ny ady taminy ka nahafaty azy. Ny pejy izao rehetra izao mampafantatra anisan'ireo filoham-panjakana any Moscou anatrika ny faha-20 taona ny nandresen'ny Rosianina ny Alemaina nazi tamin'ny ady lehibe faharoa ny kapiteny Ibrahim Traoré filohan'ny Burkina Faso. Isy matso lehibe ho tanterahana raha mpito 7 Mey ao Moscou ka manasa ireo firenena maromaro miara-dia amin'ny handray anjara sy hanatrika izany i Rosia. Fa mbola maro ny lesoka mila tsaraina ahafahana mampandroso ny tanan-dehibe eto Madagasikara raha nambaran'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna amin'ny tanan-dehibe eto Madagasikara androany. Mbola ahitana tsy fahatomombanana ny fitantanana ny fako, ny fanamboaran-dalana, ny fandriam-pahalemana sy ny maro hafa amin'ireo tanan-dehibe. Mila fikaondo sy fiara-midinika eo amin'ny samby ben'ny tanàna ny fitadiavam-baholana amin'ireo lesoka ireo. Fikaroham-baholana araka izany anatanteraka fifampiresahana amin'ny manam-pahefana isan-tsokajiny sy amin'ireo mpiara-mombonantoka ny fikambanan'izy ireo. Natomboka tamin'ny fampiresahana tamin'ny filohan'ny repoblika izany androany. Fanadina nataony Antralalarso amin'ny sariny Eric Ranefsan. Mitontaly 40 ireo kaminina ny tanan-dehibe mivondrona anatin'ny fikambanana ben'ny tanàna amin'ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Misedra olana sakana amin'ny fampandrosoana mitovy izy ireo. Antony ivondronana hikaroham-baholana anaty vondrona iray. Raha nambarany filohan'ny fikambanana androany. Na eo ary ny ezaka izay efa ataony ny fanjakana foibe mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ohatra. Izay hitantsika hoe raha oharina amin'ny any amin'ny firenena hafa ohatra aka ohatra ray Tunisie na firenena hafa ohatra izany dia atao hoe efa somary mba lasa aloha ihany ny fitsinjaram-pahefana misy eto amintsika na izany na tsy izany. Misy foana ihany tsy mbola mahafa-po mba mpaka tanteraka an'izany fitsinjaram-pahefana izany hitondra vokatra ho fampandrosoana mpaka iny fotony. Ohatra iray ny raha mahakasika ny hoe fahavitantena amin'ny fidiram-bola, ny fitantanana an'izany vola miditra sy vola mivoaka amin'ny commune izany dia misy ny zavatra mbola tokony ho hatsaraina mba hampalaky kokoa an'izany fampandrosoana mpaka iny fotony izany. Ankoatra ny fitantanam-bola fanamby apetraky ny fikambanana ben'ny tanàna amin'ny tanan-dehibe ihany koa ny amahana ny olan'ny fako, ny fandriam-pahalemana sy ny maro hafa izay samby sedrain'izy ireo. Ny fanamby dia itovizana ny momba ny fako, momba ny fandriam-pahalemana, momba ny lalana, momba ny fanajariana, ny tsena, ny fidiram-bola. Mitovy ny olana sedrainy ary izany indrindra ny antony ivondronanay ben'ny tanàna an-tanan-dehibe mba araka ny voalazan'ny président teo amin'ny fanakalo hevitra mijery koa tanjona iraisana ary izany indrindra no antony anankiray nitsidianay ny laky arivo androany izay nitarihan'ny filoham-pirenena ahafahana maka hevitra, maka
inspiration koa hoe ahoana ny atao any amin'ny faritra rehetra an-tanan-dehibe eto Madagasikara. Eo amin'ny filoha izahay rarivo ary andray ny toromarika avy any aminy. Nanatanteraka fihaonam-be ho an'ity taona 2024 ity androany ny fikambana amin'ny ben'ny tanàna amin'ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Amitoy ny fanavozana ny fitantanam-bola mpanjakana nampahafantarana androany ny fandoavana ireo vola miditra amin'ny fanjakana ankoatra ny etra amin'ny alalan'ny mobile banking ity tetika sa ity dia anamafy ny fahaleovatenan'ny vola amin'ny faritra ahafahana manatsara ny fotodrafitrasa manome tolotra manara-penitra manentana ny fandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fitantanana nanatrika izany ny prime ministre sy ny ministre ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Abraham Rasafy. Ity rafitra ity dia vokatra ny fiara-miasa akaiky eo amin'ireo orinasa mpikirakira vola elektronika miaraka amin'ny fanohanana avy amin'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola tafiditra ao anatin'ny drafitra stratejika anavozana ny fitantanam-bola izay tanjo ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola anampy amin'ny fanatsarana ny fitantanana ara-bola amin'ny alalan'ny fanangonana mahomby kokoa ny vola miditra amin'ny fanjakana ny fiarovana ny taratasy sy ny fandaovam-bola fahafahana mandoa isan'andro ny fampinana ny fampiasana vola mivantana sy ny fanentanana amin'ny fandaovam-bola nomerika ny fanaraha-maso sy ny mangarahara amin'ny fotoana tena izy fifandraisana eo amin'ireo rafitra fandaovam-bola elektronika samihafa ahafahana ihany koa manampy amin'ny fanangonana ireo vola miditra amin'ny fanjakana ankoatra ny hetra toy ny sary-piatsonana sy ny hetra eny an-tsena ny sary-pisoratana anarana amin'ny taratasy fanamarinana ny vola miditra amin'ny université, ny hôpitaly ary ny fitoeram-piofanana ny fahazahon-dalana mitondra fiara, ny taratasy ny fiara, ny pasiporo, ny visa, vola miditra amin'ny harena-kibon'ny tany, ny jono ary ny saran-dalana ho an'ny mpizahatany. Namafy ny fahaleovantenan'ny vola amin'ny faritra amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa eo an-toerana, ny fanomezana tolotra pahabe maso, manara-penitra, ny fanentanana ny fandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fitantanana. Ahomby kokoa amin'ny fanangonana sy ny fitantanana ireo vola miditra amin'ny fanjakana. Ankoatra ny hetra, manome fahafahana ho an'ny olom-pirenena andoa amin'ny fomba mora sy aingana ary anatsara ny fitantanana ara-bola amin'ny ankapobeny. Fantarana manokana avaranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny sabotsy 10 Mey 2024 sy 2024 ho avy izao mahakasika ny fampifanana diagnostika tanterahan'ny Aza Group. Voiture na ny tomobile na ny moto izay elektronika dia manome données izy manome information ho izy hoe zao tsy mety amiko. Zay aloha ny anankiray zany aloha anisan'ny tena hoe ilana ny diagnostika. Eo ihany koa fitopolo isan-jaton'ny fiara miditra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia fa elektronika daholo. Le fitopolo ary za ohatra misalasala kely ihany fitopolo fa efa tokony miakatra amin'izay tomobile koreana rehetra tonga eto 100 isan-jato. Tonga tonga 100 isan-jato dia elektronika daholo zany hoe mila diagnostika. Aza tonona fandarana manokana varanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara iarahanao amin'ny Aza Group ny sabotsy 10 Mey 2024 sy 2024 aorian'ny fandarana ny ety aminay. Riri avy amin'ny Aza Group no vahin'ny fandarana manokana izay hoarahinao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny sabotsy 10 Mey 2024 sy 2024 aorian'ny fandarana ny ety aminay. Manambahiny isika amin'izao alina izao dia rojo malala avy amin'ny High Project sy Israel Rocco miarabanareo. Ya miarabanareo menadady miaraba amin'ny rehetra ihany koa. Faly miarabanareo. Efa hitantsika amin'ny dokam-barotra matetika teto anivon'ny TV Plus Madagasikara izay ny dokam-barotra mahakasika ny Kinga Show afaka ampahafantarinao ampijery ve hoe inona tsara moa ilay Kinga Show aloha. Voalohanteny aloha dia misaotra nandray tamin'ity alina ity mankasitraka amin'ny mpijery ihany koa mamerina ny fisaorana satria nahavita ny hoe tondresaka isan'ny hoe soirée na événement ngeza hetsika ngeza ny karakarantsika teto amin'ny TV Plus Madagasikara. Tsika eto dia miezaka mitazona ilay tariketra foana hoe toujours vouloir plus na mamorona trantsika zany dia eo ihany koa ny mizara mpijery izay tokony ho azony izany mpijery zany ankoatra ny hoe miala voly dia eo ihany koa ny resaka fahalalana ka
raha maly an'izay fantaniany santatra zay a dia efa namolavola fandarana foantsika hatrizay ohatra tany amin'ny resaka hoe mihira, iza mahay mihira, iza mahay mandihy. Eto amin'izay zany tsika dia hitodika indray amin'ity taona 2024 ity hoe iza ny kinga. Atodoha samy atodoha amin'izay zany no atsoina hikatroka ao anatin'izay kinga show izay izay fiara-miasan'ny TV Plus Madagasikara sy zareo avy eo amin'ny iProject. Kinga show efa atao hoe efa andian'ny fahatelo zao zany no nisiny ho an'ny iProject. Inona no natonga an'le safidy hoe taty amin'ny andian'ny fahatelo vao atao hoe hiditra hiariasa amin'ny TV Plus Madagasikara ao anatin'ity laloty. Ie, efa andian'ny fahatelo tokoa tsika izao amin'ny Kinga show. Izany hoe nanomboka tamin'ny 2023 ny première édition dia 2024 ny deuxième édition dia amin'ity 2025 ity ny troisième édition. Azavay kely aloha ny parcours alohan'ny amaliko ny mika dia azavay kely aloha ny parcours nandritra izay première édition, deuxième édition, troisième édition izay. Tamin'ny le Kinga show aloha zany alors le Kinga show mihitsy aloha zany le Kinga show compétition éducative izy araka efa tenen'i Israël teo fifaninanana ara-pahalalana sy ara-panabeazana zay le Kinga show. Ny iProject zany tamindray mitoraka io tamin'ny 2023 zany nieritreritra hoe andaontsika mba hanome sehatra ny ankizy izay kinga izay miketriketrika amin'ny atidoha satria efa misy foana ny sehatra ho an'ny ankizy mandihy, ny mihira, ny manao tononkalo sy ny sisa dia andao hanao fifaninanana tsika ho an'ny ankizy izay kinga ara-tsaina sy ohatran'izay dia hanome koa zany le fifaninanana koa ataontsika endriny fun kokoa, mahafinaritra kokoa zany no hanaovantsika ny endriky ny fifaninanana. Tamin'ny 2023 U14 ihany aloha nisy dia tamin'izay ankizy 500 sy 700 teo no azonay tamin'izay. Efa tena nafaly anay satria tamin'izay 200 raha ny eritreretinay na ny salle tamin'izay 200 no nireservena dia napina tampoka natao teny Ankatso moa zany le izy dia natao katedrala tampoka satria hitanay hoe betsaka ary faly izay hoe betsaka ny ankizy kay no mangetaeta ny izay zavatra izay, mangetaeta fahalalana, mangetaeta fifaninanana ohatran'izay. Dia ny 2024 indray nasianay kategoria anankiroa U18 zany hoe ankizy 17 taona no midina dia U14 14 taona no midina dia teo koa tena hoe doublé fa ankizy efa roa arivo mahery nisy koa ny avy any amin'ny faritra teo tamin'ny première édition mbola tsisy avy any amin'ny faritra, deuxième édition efa nisy avy any amin'ny faritra amin'izay dia amin'ity troisième édition ity maniry izay fa tena ho betsaka kokoa ihany koa ny ankizy ho betsaka kokoa ny avy any amin'ny faritra ary izay no tena antony hoe irahana miasa amin'ny TV Plus Madagasikara amin'le araka le teny Israël atao hoe toujours vouloir plus ny Kinga show koa zany mila plus dia fantatray fa ny TV Plus koa any amin'ny faritra tena matanjaka dia izay no antony fiarah-miasantsika amin'ity troisième édition ity. Manahona kosa zany ny fisoratana ho anarana ho an'ireo te handray anjara. Ho an'ireo te handray anjara efa misokatra ny fisoratana anarana ary efa tena betsaka izy ao. Tena efa betsaka ary ny any amin'ny faritra zany efa isorana fa tena efa betsaka ny any amin'ny faritra ao. Moramanga, ny Antsirabe efa betsaka ao. Dia raha ohatra ka te hanoratra anarana dia misy page ny iProject dia misy page koa atao hoe high level dia misy numéro mipetraka eo ambany eo alefanareo amin'ny page zany ny nom et prénom, date de naissance, ny fianarana misy raha mianatra raha misy fianarana ianarana satria tsy voatery hoe any an-tsekoly fa rehefa kinga ianao ka say ianao dia tongava dia ny numéro ny ray aman-dreny
alefanao zany en MP fa tsy en commentaire satria misy mandefa en commentaire dia tsy hitanay reny fa alefanareo en MP dia afaka alefanareo amin'ny WhatsApp amin'ilay numéro misoratra eo ambany eo ihany koa. SMS koa ho an'ireo tsy manana WhatsApp mo afaka miantso koa ho an'ireo izay sady tsy te handefa SMS no tsy afaka mandefa WhatsApp. Israel fantarana goavana karakalen'ny TV plus Madagasikara amin'ity taon'ity indray ny Kinga Show manaona kosa ny atao hoe ny fahitana azy amin'ny fahitalavitra roviana zany manomboka ho hitan'ny mpankafy ihany koa izay atao hoe fandarana izay fifaninanana izay amin'ny alalan'ny fahitalavitra manao ny fandaram-potoana rehetra. Ia, raha ny phase éliminatoire aloha zany raha ohatra ka hoaritsika amin'ilay atanatohatra izay nanaovantsika azy ohatra fotsiny eto akaiky ohatra hoe ny copie-coller nisy hoe casting zay vao niditra tany amin'ny escale dia ny aty amin'ny Kinga Show zany misy an'ilay phase éliminatoire 22 juin io no atao alahady zany izay phase éliminatoire zay. Tsika eto miantso ny rehetra na tsika eto Antananarivo ary tongava misoratra anarana dian'izao tsy ho sakana mihitsy n'ilay izy hoe manahoana ny toyany satria raha ny amaliko amika ny alatsinainy io dia efa mandeha amin'ny télé ilay izy dia ao aorian'ilay 22 juin nefa mbola manana eo amin'ny tapabolana eo zay vao miditra amin'ny étape manaraka indray zany hoe raha misy ohatra ny inona ohatra hoe manobaka katolika na hoe examen de passage na ohatran'izay mbola manana fotoana tsara miditra alahady tsika 22 juin zay dia avy eo tonga dia aty amin'ny 5 juillet dia andray zay vao miditra amin'ny 8e de finale 12 juillet avy eo dia 19 en demi-finale 15 août indray zay vao mandeha tsika aty amin'ny finale zany mivatana amin'ny TV plus Madagasikara zany hoe raha zay calendrier zay ny amaliko amika dia any amin'ny volana Jona, volana Jolay ary 15 ny volana Aogositra zany antsika no anaraka azy amin'ny fahitalavitra sy amin'ny page Facebook ny TV plus sy ny project ihany koa moa zany mazava ho azy dia zay zavatra natao casting teo afaka tonga dia hitany ampitson'iny ohatra izay kanefa kosa mbola manana fotoana tsara io manana ohatra zany zay lavidavitra ny tanàna satria ny akatsika manao an'ilay fifaninanana tena nezahana mihitsy hoe misy ny fionana amin'ireo ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny aloha nitodiana voalohany amin'izao antso zao lay U14 sy ny U18 mbola mifampiresaka amin'ny ray aman-dreny aloha hoe teanao dia ny ray aman-dreny manaiky dia avy eo miara-mivory kely tsika ohatr'izay zany ny fandaminana ao anatin'ilay izy ary io averiko ihany ary mafisiko ny teny rojo malala teo hoe ilay izy eo ny hoe fotoanan'ny vacances nefa mba manao recyclage kely ny saina ao anatin'izay zany ilay ankizy hoe révision ihany manao révision ihany mandritra ny vacances zavatra natao tany am-pianarana no ataontsika ao anatin'ilay Kinga Show hifaninanana ao anatin'ilay Kinga Show fa mivoaka ihany koa tsika ao anatin'ilay fahalalana ankapobeny mampidera eo zany izy ianarany zanaky Naruto zany ohatra zao zany zao tonga dia izay Kinga voalohany manindry tsy voatery ho vazavaza foana koa nefa ilay atao anatin'ilay izy fa tsika eto Madagasikara mena sehatra ihany koa izay ilay resahana teo atodoa samy atodoa no miresaka raha ampiadiravina dia ohatra ny ahoana ny izy mandresy ao anatin'izany zany afaka hikolokolotsika ankizy no milalao tanora adolatseto no mentsika sehatra ao anatin'ilay izy ary fotoanany angamba zao hoe ndao amin'izay tsika hiara hifanabe amin'ny fahitalavitra amin'ny hainao manjery amin'ny tontolo rehetra zay anapariantsika an'izay fahalalana sy akambatsika amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fialamboly dia mba miaraka mijery eo daholo ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'izay ary afaka manotrona mahafinaritra io eo ny resaka examen fa io ihany koa ilay fiarahana mba fun kely ao anatiny. Efa sary ny fanitana sy mety hoe fiantsona sponsor sy ny sisa. Ie. Efa betsaka ihany sponsor tamin'ny deuxième édition ary tena isaorany zareo ireo fa tena nanome cadeau be dia be ho an'ny ankizitsika. Dia amin'ity troisième édition ity dia mbola manentana anareo zahay ny antony ny cause eto dia noho ny fanabeazana angamba tena ataoko hoe antony tena sarobidy amintsika malagasy zay ary ankizy mangetaeta fianarana daholo ireo ampifaninantsika ireo dia miandry anareo zay nareo sponsor
ho an'ny fandraisana anjara indray dia manentana koa zay ny anivon'ny sekoly mpandraiso anjara ny ankizy satria reharehan'ny sekolinareo io raha ny tamin'ny heritaona zao tamin'ny deuxième édition ny nandresy tao amin'ny 18 zao ankizy mpianatra tao amin'ny Isaotra School Saint Mariana fa nahazo 5 millions d'ariary. Alors ho resahako eto koa le aloha ho an'ny mpijery sy tena vola be tena vola be zany 5 millions d'ariary zay. Mbola misy lo hafa ankoatran'izay, nisy billet d'avion, nisy courna moto be dia be mihitsiny. Dia ny ho an'ny 18 zany 5 millions d'ariary izy dia atolotry ny Kady University izy nanolotra tamin'ny heritaona dia izy koa mbola hanolotra amin'ity dia ny 14 à 3 millions d'ariary. Eritreretra ankizy latsaky ny 14 taona mahazo 3 millions d'ariary, tena vola be récompense be ho an'ny ankizy mahay skiing. Dia manentana anareo entan'ny ankizy koa hisoratra anarana ho an'ny sekoly rehetra izay talety sekoly rehetra mijery ao dia ny sponsor zany entanina koa tongavinareo makanesa aty amin'ny TV Plus Madagascar fa miandry anareo koa izahay. Eto ngamba dia mitodika amintsika ray aman-dreny sy ny ankizy ny adolatsy toy ny zanaka ao an-trano andaontsika hiaraka anatsara an'izany hoe resaka fanabeazana eto Madagasikara izany atao anatin'ny Kingasho. Raha lininareo sy hisoratra anarana maimaimpona ny fisoratana anarana dia afaka miantsonareo ny 033 32 029 51. Io ihany koa moa zany ny 034 99 945 38 ary ny 032 07 388 09. Amafisika an'ilay hoe izay ny fandraisana anjara na nareo miditra ihany koa ny amin'ny pejin'ny iProject dia mandefa MP fa tsy manao commentaire izany. Afaka miantso ihany koa ianareo izay orinasa vonona hiara-dalana aminay anatsara an'izany tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara zany ka hiarakitsika ao anatin'ilay hoe Kingasho fandarana vaovao izy raha eto amin'ny TV Plus dia hiaraka amin'izay tsika efa hitanareo reny zany ny fampahafantarana fa mbola ho mafimafy izay fampahafantarana izay azavako koa tiako hitenena amin'izay mafimafy izay satria ho alefa amin'izay manomboka eto ny sombony tamin'ilay etsika tany aloha zany dia ho hitanareo ho hitan'ny ankizy ay izao ilay atao anatin'ilay izy fa mahafinaritra satria ny saina miady ao anatiny mifaninana ao anatiny fa misy ihany koa ilay resaka réseautage fakahita ny ankizy be dia be ao anatin'ilay izy dia ndao hiarakitsika ao anatin'ny Kingasho manomboka izao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Misaotra ny Rojo Malala sy Israel Roko nampafantatra mahakasika an'izay Kingasho izay. Misaotra betsaka anareo. Toizantsika ny fampahalalam-baovao efa manomboka ny talatalasa teo ny adina ara-panatanjahantena amin'ny fanadinana BEPC ho an'ny fobem-panadinana sasany anatin'ny farim-piadidiany mpampianarana Antananarivo Atsimondrano raha ny tatry ny lehibe ny Cisco eny antoerana mbola ny fobem-panadinana lycée Andranonahitra ihany no efa navita izany adina ara-panatanjahantena izany eto amin'ity herinandro ity raha ny fanazavana izay tateriny Ianitra Ralalarso. Foibe-panadinana telo no mandrafitra ny farim-piadidia mpampianarana Antananarivo Atsimondrano amin'ny adina ara-panatanjahantena amin'ny fanadinam-panjakana BEPC. Tsinjaraina amin'ireo foibe-panadinana ara-panatanjahantena ireo ny mpiadina rehetra ny safidiny hanao ny adina EPS. Mandeha isaky ny foibe-panadinana ny adina ara-panatanjahantena. Efa nanomboka tamin'ity herinandro ity ary toy anatiny ny herinandro roa manaraka izany. Misy ny foibe-panadinana any amin'ny lycée Andranonahitra izay nanomboka tamin'ny talata teo ny farana androany moa zany. Eo ihany koa ny foibe-panadinana any amin'ny lycée Ampitatafika izay manomboka amin'ny alatsinainy 12 Mey zao ny farana amin'ny 19 Mey ary ny foibe-panadinana amin'ny lycée Ambohijanaka manomboka amin'ny 15 Mey ny farana amin'ny 13 Mey. Efa afaka alain'ny tompon'andraikitra an-tsekoly eny amin'ny foibe-panadinana misy azy ireo ny taratasy fiantsona ny mpiadina herinandro mialoha ny fotoana iadinana. Ho an'ireo ankizy adina an'izay dia ny taratasy fiantsona
dia herinandro mialohan'io daty anaovana azy io zany dia efa azo alaina eny anivon'ny fibem-panadiana avokoa ny taratasy fiantsony. Ho an'ny atrika amin'ny herinandro zany efa lasa tamin'ny ty herinandro ty. Ho an'ireo tsy mahalala zany dia ny talehan-tsekoly moa zany tokony makajy anivon'ny fibem-panadinana. Ho an'ny candidat mandeha miadana amin'ny araha-soratena kosa dia eny amin'izay centre anankitelo zay efa voalaza izay no angalan'ireo taratasy fiantsony. Raha sanadrika misy very dia manatona amin'izay fibem-panadinana izay. Raha ohatra moa amin'ilay daty voatondro eo no tokony anjarany dia manatona ny président du jury zany dia jerevany ao anatin'ny listin'ny mpiadana ilay mpiadana maharaka amin'ny taratasy ka carte d'identité dia afaka miatrika amin'ny fanadihana somatsara izy. Taranja tsy voatery atao ny adina ara-panatanjahantena amin'ny fanadinana BEPC, afaka misafidy ny mpiadina nanao EPS na tsy. Ho arahantsika kosa ary izao ny vaovao tapatapany. Renim-pianakaviana iray tokony ho 12 taona mpivarotra amin'ny fokontany ny Antaravay centre Toliara renivohitra no maty nisy namono ny alarobia maraina lasa teo. Olona nisotrosotro tao amin'ilay toeram-pivarotana no ahina ho namono ny ramatoa Hanitra Claudia raha anambarany fianakaviana. Mamana io zany mitafiana ny zavatra fivarotana fa nienta tsy nalandreo fa nivola sy ny ravaka tambakana eny nalanjy eo dia namono ireo fa satria mety fantatsy ny mamanay zany ireo dia alohan'nylevandreo anjarany. Fa nirinay aloha dia apetraka amin'ny fanjakana ny zavatra mahazona izao no jereny fanjakana akaiky dia akaiky satria narary ny fonay mamanay tsy narary mamanay tsy mbola niresaka aminay tsy mba nivolana avao nalay fa nivatany koa mbo vonany ainga ny mba vohita le olo namonana mamanay. Iverenantsika ny fankalazana ny 10 taona ny fandarana dondresaka izay natao ny afahateny volana medy amin'ny 24 teny amin'ny hôtel international di Vato. Mena sy mainty ny lokon'ny fandarana ka samy nitafy izany loko izany avokoa ireo mpanotrina na mpanjaitra manokana ny anjaika ary nampiranty izany loko izany ireo vahiny izay tonga ato an-toerana. Arahantsika anatin'ity famitinana ity ireo fianjaikan'izy ireo. Vaovao mahakasika ny finoana kosa indray ny Papa Léon XIV no Papa Amerikanina voalohany eo amin'ny tantaran'ny fiangonana katolika maneran-tany. Izy ihany koa no voalohany avy amin'ny fikambanana misy azy tonga eo amin'izay toeran'ny Papa izay niatrika ny lamesa voalohany araka tamin'ireo kardinaly nitarika izany androany maraina ny Papa Léon XIV. Hoarahantsika ary ny fanazavana. Ny kardinaly Amerikanina Robert Francis Prevost netefan'ny safidin'ireo kardinaly izay nivory tao amin'ny lasapeliny 16 nanomboka ny 1724. Izy no papa voalohany avy amin'ny fikambanana Augustinien. Izy ihany koa no papa Amerikanina voalohany. Nolaniny tamin'ny asa fitoriana na missionnaire tany Peroa sy teo anivon'ny fikambanana misy azy Ordre de Saint-Augustin ny fiainany. Efa lehibe n'ity fikambanana ity indromy antaona raha teo moa izy ny taona 2 hatramin'ny 13 teraka tao Chicago, États-Unis tamin'ny 14 septambra 1557 izy. Zanak'i Louis Marius Prévost, franco-italien, sy Mildred Martinez, espagnol.
manaralahy roa izy izay antsoina hoe Louis Martin sy John Joseph. Nianatra tany amin'ny petit séminaire izay nitantanan'ireo Augustinianina izy. Avy eo nianatra tany amin'ny Université ny Villanova tany Pennsylvania ary nahazo diplôma amin'ny matematika tamin'ny taona 7 sy nianatra filozofia. Niditra tao amin'ny fikambanana Ordre du Saint-Augustin na OSA tamin'ny taona io izy, izany hoe ny 2 septambra 7 tao amin'ny province Notre-Dame du Bon Conseil tao Saint-Louis. Nanao voady voalohany tamin'ny 7 ary voady farany tamin'ny 7 aogositra 7 Nianatra teolojia tany amin'ny Catholique Theological Union any Chicago izy ary nalefa nianatra droit canon tany Rome tao amin'ny Université Pontificale Saint Thomas d'Aquin. Nohamasinina ho pretra tamin'ny 7 Jona 7 nahazo mari-pahaizana lisansy izy tamin'ny taona 4 ary nandritra ny fanomanana ny doktora dia nalefa ny fikambanany tany Chulucana, Pura, Pero ny taona 5 ka hatramin'ny 4 vita ny doktora tamin'ny taona 7 ary lasa talen'ny fandraisana mpianatra sy ny mission tao amin'ny province Notre-Dame du Bon Conseil tany Chicago. Tamin'ny 7 niverina tany Peroa izy, nisanina andraikitra lehibe teo amin'ny fanifanana sy fandraisan'ireo tanora hiditra ao amin'ny fikambanana Augustinianina tao Trujillo. Nandritra ny 12 taona dia sanina andraikitra maro teo anivon'ny fikambanana sy ty archidiocèse ty izy. Voafidy ho lehibe ny faritra Augustinianina Notre-Dame du Bon Conseil tamin'ny 7 izy, ary tamin'ny 20 lasa prieur général maneran-tany ho an'ny OSA, izany hoe lehibe nyty fikambanana religiosy ty maneran-tany. Voafidy indray tamin'ny 7 hatramin'ny 13 no io andraikitra goavana sahanina io dia lasa niasa tany Roma izy mazava ho azy. Rehefa tapitra ny fehim-pitom-piasany tany Roma dia niverina tany Chicago indray izy ny volana Oktobra 13 niandraikitra ny fanomanana tao amin'ny couvent Saint-Augustin, mpanolotsaina voalohany sady vice provincial. Tamin'ny 3 Novambra 14 no tendren'ny Papa François ho administrateur apostolika ny Chiclayo any Peroa sady nomena anaram-boninahitra ho evekany Siofara. Nohamasinina ho eveka tamin'ny 12 Desambra 14 izay fetin'ny Notre-Dame de Guadeloupe. Ny teny filamatra dia ao amin'ny iray dia iray isika araka ny sorotrasa nataony Masinda Augustin. No tendrena ho evekany Chiclayo tamin'ny 15 ary voafidy ho filoha lefitra faharoa amin'ny fivondrona men'ny eveka Perovianina tamin'ny 18 niditra anaty rafitra samihafa tao amin'ny Vatikanina izy, anisan'izany ny diskatera ho an'ny pretra sy eveka. Tamin'ny 13 no tendren'ny Papa François ho préfet ao amin'ny dikastera ho an'ny eveka sady lehibe ny vomera pontifikaly ho an'ny Amerika Latine. Natao kardinaly izy tamin'ny 3 Septambra 13 ka nomena ny fiangonana Santa Monica. Nandray anjara tamin'ny fivoriana sy sinoda lehibe tao Roma izy tamin'ny 13 sy 14. Tamin'ny 9 Febroary 15 nasandratra ho amin'ny laran'ny kardinaly izy, andro vitsymelony nidiran'ny Papa François hopitaly ary nahazo ny anaram-boninahitra amin'ny Église suburbicarienne d'Albano. Afatra voalohany avy amin'ny Papa Léon XIV zany hoe hiadanana aneo aminareo, aoko isika ho fiangonana miaino sy manasitrana. Raha ny fahitana ny lalana ny diaviny, somary niazakazaka ary haingana na eveka na kardinaly ary na papa azy. Mirary soa azy mba havita trano ny asa masina goavana izay endraketany eo anivon'ny Eglizy maneran-tany. Ho arahantsika kosa ary zao ny voambolana. Ity indray ny voambolana ianarana sy fankazarana mampiasa azy. Mikoa. Ny hoe mikoa dia voambolana mitovy hevitra amin'ny hoe menjera, mikorosy eo an-toerana, na hoe miletsy na miotsaka. Amin'ny fiteny frantsay ny malaza azy dia hoe s'ébouler, s'écrouler na koa hoe tomber par pont ou par plaque.
voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Jereo fa mikoa ny lalitra ka tokony hosoloana, tandremo matianina no alaina manamboatra izany mba haharitra ny asa. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tany Torkia, ny koa avokoa ny trano sy ny fotodrafitrasa vokatr'ilay horohorontany matsiravina. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina ny mizatra mampiasa ity voambolana hoe mikoa ity amin'ny fotoana tokony hitenenana azy amin'ny andavanandro rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mafy azy. TV Plus Madagasikara. Ho arahantsika kosa ary zao ny eo ara hoe Orange eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur. Izy amin'ny rahalaly. Salama Radalisa. Tsy manoratra tononkalo iny ako. Lafo be zao ny stylo. Tera angamba papio. Papiena ahoana? Papiena? Papio. Olona matanjaka be zao lako papiena. Mianianty. Tsy amty zany tsy afaka rabola oa. Tsy manam-bola mihitsy a. Zay le problème azo meo any aloha raha ohatra ka olana be foana nareo. Ndao mpiarahana eraka mikiandra amintsika le zay zao tonga dia mety tonga dia miaraka misy antokana trano zay ao. Olo atao any mitsama vao azo vao tany vao herinandro zay. Zao tonga dia miaraka mikandra any tonga dia voatina le patron. Tsy am'le tsy akaiky amin'ny photo. Io akaiky amin'ny photo io. Vanateranareo somary ao pity. Sakafo zao am'izany. Mety zany zangy tsisy vola mihitsy natao sakafo atoandro tsy manana problème zany e. Sakafo olana be anao ny sakafo tsy amin'ny ato kosa. Tsy manina fa zay ao le se raha mihinana. Ndao fa tsy manina zany. Tonga dia sady ao patron zao maraina zao dia tonga dia présenté nany ny lahy hoe miaraka aminay. Dia posy le sipako iny nefa samary-piarabira vao fatany hoe makao misy an'le sipa manjakely iny mipetraka ao basio. Kiana raina zany fa ny asa foana. Zany fa sao dia ampikorotana fiaina tokantranoko indray. Imaginareo sipa samboly. Samy tiako fa dia tsara ho any izy na ohatran'ny zaniko. Na entina ty izy dia hoe ty vadiko dia présenté. Tsara-panina be raha vao milingilingy amin'le manao trano rangava tena vola ranga menana. Sady tsy mipetsaka ty aminay lava to dia hitana miaraka mody any an-tanàna. Tsy mipetsaka hitako tonga dia aty tonga dia any an-tanàna dia miaraka mandroso sy miverina. Zavatra fa ranga atao raha mba me vola rangava tsy vitako zany. Zana fa atona tero ohatriny na merivaly le re. Olana foana le any mety merivaly le ry. Aza manao film Marianne fa andaotsika andeha. Ahoana manao film tera ngamba sovio rangava sa ve dia ho ajanonareo fotsiny am'zao. Raha hoe vola dia rehefa avy eo ny lahy zany zay proposena ny solution anankiray lahy dia misy olana foana. Proposena fa olana ray lahy dia misy olana foana. Tsy mety amiko le za sady sary-panina. Haiko le vadiko sary-piara le sipako eny tena janony eo a. Janony eo a. Eo vila fiainana lahy. Zay a. Tsara ny manana toe-tsaina miabo, ny fandrosoana dia miainga avy amin'ny tsirairay. Dans la boîte. Faranatreto ny anjarako tamin'ity alina ity misaotratsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany santatra alantony ny aina kosa izao mbola hitondra ny songatana ho antsika rehetra indray veloma tompoko. Fotoanany songatana ary isika izao simba avokoa ny ankamaroan'ireo toeram-pambolekazo manodidina ny tanan-dehibe noho ny tsy fampiany fiarovana noho ny praiminisitra Tsai Christian. Maro amin'izy ireo no lasa nanganan'olona trano tsy tetika azy ka verimena ny ezaka fambolekazo atao isan-taona raha toy izany. Nanome toromarika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lomenjafy ny lehiben'ny governemanta fa mila hijerena paikady aingana miaraka ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany ny fanoratan'ireo toeram-pambolekazo amin'ny fanjakana fanadadiany Gracia Andraty toerina. Saika tapatapaka sy misy manimba avokoa ny akabeazan'ireo azo novolenana nandritra ny taona maro eto Madagasikara. Misy mihitsy ary manangana fotodrafitrasa amin'ireo toeram-pambolekazo mandidina ny tanan-dehibe ireo hoy ny praiminisitra lehibe ny governemanta. Antony mahatonga izany ny tsy fahampiany fiarovana amin'ireo toerana ireo. Tokony hosoratana amin'ny fanjakana avokoa ireo toeram-pambolekazo amin'izay tsy misy afaka mikitika intsony hoy hatrany ity farany. Itodika tamin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lomenjafy ny tenany, nilaza fa ilaina ny mijery izay paikady izay faran'izay aingana
iarovana ireo azo efa voavola ireo. Ty toerana ty a tsisy tsony satria hotapana ny azo dia hiditra ny olona ametraka trano, ametraka espace, ametraka toerana fitsangatsakana sisy dia anka ny ezaka ataon'ny rehetrarehetra dia overmena dao. Zay andriamato ministra no amposika anao miaraka ministère misahana ny fanjairana ny tany hijery manodidina ny tanàna, ny grande agglomération rehetrarehetra, ny site de reboisement rehetrarehetra tokony avadika au domaine privé de l'État. Amin'izay fotoana zay dia tsy mbora no ahafahan'ny ny sasany hanimba azy. Mila toerana maitso ny tanàn-dehibe. Ankoatra izay dia nilaza kosa ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy fa ampitomboana ny ezaka amin'ny fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fampiasana ireo teknôlôjia. Raha 20 isanjato ny taham-pahombiazan'ny fambolin-kazo tamin'ny taona 2024 dia antenaina ny tombony izany amin'ity taona ity. Reslahatra tsika ary tena miezaka ny ministère tontolo iainana sy fandrosoana Lovenjafy hoe noho ny lalantsaina vaovao, noho ny fitarihan'ny lehiben'ny gouvernement tandriamatoa premier ministre dia makahery ny ekipa rehetra, makahery ny mpianala, makahery ny mpiara-miombonantoka sy ny mpanatanteraka ny fotony mba hanamafy miezaka amin'ny fanaraha-maso ary mino hoe tena mino reslahatra tanteraka hoe amin'ny 2024 mihoatra no 69% ny taux de réussite ary amin'ny volana april sy may 2024 no hitsarainy zay fa tadidio zao teneniko zao fa sur hoe bebe kokoa ny taux de réussite sy ny taux de survie amin'ny 2024. Totosandroany teny amin'ny commune Ambalavao faritra Analamanga ny fanomboana ofisialy ny fanaraha-maso sy fikolokoloana ny fambolin-kazo. Fanomboana ity notanterahina ity fa nanentana ny sambatan'olona ny premier ministre sy ny ministra ny tontolo iainana anaova Andohan-Draharaha ity fanaraha-maso ny fambolin-kazo ity ampiakarana ny taham-pahombiazan'ny fambolin-kazo. Dia izay indray no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana sy ankasitrana fianarana ny fanarana izany hatramin'ny farany. Mialoha ny sarana dia miasanao hanaraka ny fandarana Zaka Yarkaro aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Veloma tompoko.